Trano sy toeram-pivarotana may teny Andavamamba Anjesika voalohany, nisy naratra, antapitrisany maro, lasa lavelona. Firaisankina, fanavotana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy ny tanjony, hoy Rivo Rakotovao. Fifidianana ben'ny tanàna, tsy emitra ary miantso ny olom-pirenena andray andraikitra ny firaisankina. Arivan'ny alatsinainy ny 12 ny volana aogositra taona 2024 manatitra ny fiarabana tompo klasy sy tompoky vavy tonga soa ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS amin'izao ariva izao. Manasa anao ampanajana izay anaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejiny politika no isataratsika ny fiarahana fampandrinana adrisa sy famonoana ankolaka ny vahoaka malagasy ny politika ankapobeny na roso ny fanjakana na ny PGE hoy ny solombavam-bahoaka ny firaisankina androany. Efa lany daty ary tsy tondra fampandrosoana eto amin'ny firenena izany ary vao mainka aza anamafy ny fampahantrana izay efa misy. Nanamafy izy ireo androany fa tsy retsy-kombakomba amin'ny fandaranasa ny gouvernemanta tsy fatapototra. Tompona antoka feno amin'izany ihany koa izay niseho nampandany sy ny roso tamin'ity atetika asa ity. Fanadiadiny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Princy. Mibaribary toy ny vaiakandrina fa fitondrana mpanitsakitsa-dalàna no misy eto Madagasikara. Manampirofo ihany koa ny zava-misy rehetra fa tany tsy misy fanjakana eto ho ny solombavam-bahoaka firaisankina androany. Fa maninona izahay mpanohitra no miteny hoe tsy manana fanjakana koa tsisy ministra koa. Fa hiditra ray volana atsika amin'izao fotoana izao tsisy ministra mihitsy na voatendry ny prime ministre izay natolotsy ny Maronisa araka ny lalam-panorenana 54 izay raha tsy diso aho dia hatramin'ny androany tsisy izay dikan'izay zany fa mipetraka ny tsy afaka miteny izahay fa tsy manara-dalàna zany ary tsisy le fanjakana araka lazainy lalàna. Tsy misy fampandrosoana avany eto Madagasikara. Mitrosona amin'ny tany ny fiainam-bahoaka kanefa ny vahaolana enta manarina izany tsy misy. Fa mpanafisana vahoaka fotsiny no voarakitry ny politika kaben'ny fanjakana ho ny solombavam-bahoaka firaisankina raha nanatsikafona ity fandaranasany mpitondra ity. Programanasa izay tsaivina fa natolotra ary notapahany teo anivon'ny filan-kevitry ny minitra ny 17 janoary 2024 lasa teo. Efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'ny malagasy amin'izao intsony ny voarakitra anatin'izany ho ny fanamafisana. Tsy misy resaka famahanolana fa fampanofisana ny vahoaka fotsiny ihany. Ary zay ny antony mahatonga anay manohatra anio PGE satria mampilendalenda fotsiny zavatra teneny zareo fa tsy mifanaraka amin'ity zavatra lazainy zareo ao anatin'ity lettre de détention ny siniavin'ny ministre ny finance sy ny gouvernorany banque. Tsy mahafeno ireo fepetra iakina fampandrosoana no misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ka dia ambaranay zany fa izahay avy amin'ny débuteny firaisankina dia ambaranay fa mijoro izahay ho mpanohitra izao anio PGE no mpanohitra izao fitondrana izao. Sarotra nisina fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ny teti-polo izay afana manatanteraka ny asa na enatra amin'ny 500 sy 10 miliara ariary tao amin'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsiana farany teo. Mbola enatra any amin'ny 20 sy 300 miliara ariary zany amin'ny taona ho avy raha ny fanazavana. Manaprofo izany fa iamafy ny fiainana ary tsy ahita mangirana ny malagasy atao anatin'ny 5 taona manaraka. Fa nahenany zareo 1500 miliara ny teti-bolam-panjakana tamin'ny loi de finance nisina fanitsina. Dia mbola nahenany zareo koa 320 milliards d'ariary amin'ny taona ho avy. Dia afaka roa taona mbo hiena 320 milliards zay ny budget panjakana. Afaka telo taona mbola hiena 320 milliards tsy ny banque mondiale no nanery atsika nanao an'izany fa isika fitondrana panjakana mihitsy zay nanomezako anareo mpanao gazety aniny zavatra lettre de détention nataony nisoniavin'ny Ramatoa ministre ny finance budget sy ny gouverneur ny banque centrale. Pokaty rehefa landaty ity fandaranasa ny fanjakana ity tsy vitan'izay fa famonoana ny malagasy ny zava-misy. Ny fametrahana ny mpikambany gouvernemanta izay ankina ny fiainam-bahoaka azy tsy voajana izao fitondrana izao. Tsy azo tanterahina araka ny tokony izy satria tsisy vola anatanterahana an'izany. Raha 62% no nahena
hoe niena 62% ny budget saky ministère dia amin'ny fomba hoana no anatanterahana nyty zavatra zay mampanofy olona ihany koa mampanofy an'le pony le vahoaka ihany koa anatin'izay lainga marivotototra ary tena fanakendanany ny firenena malagasy dia mbola isahiteny sy joro ihany ve reo olona reo fa tena mpitantana ary tena tompona ndraikitra eto amin'ity firenena ity ohatra nefa tsy misy fanjakana ntsony na ny ministra ary dia tsy vita ny mametraka an'izany ao anatin'ny fepitoana zay ilana an'izany ray volana ve dia tsy ahita olona hotendrena ministra na dia hoe ny apahany fotsiny ary fantatra fa ny fananganana gouvernement dia anteherany zavatra marobe tsy maintsy tapahana eo anivo amin'ny conseil de gouvernement ity zay vao hoentin'ny prime ministre mandehandeha any amin'ny antemirana anankiroa fa tsy hoe tamin'ny efa tamin'ny volana février ty ny tapahana dia zao vao de présenteny zavatra efa périmé 6 mois zany ty fa mila mise à jour ijoro anao hitra izao fitondrana izao ny solombavam-bahoaka firaisan-kina tsy anaiky ho atao fitaovana sy iretsi-kombakomba mahalona ny fanampitehana inina volena eto amin'ny firenena solombavam-panjakana ihany koa reo ary manangatanana fa tanitany fotsiny tsy fantany koa fa zavatra amono ny vahoaka izay nifidy azy ty zavatra ty amono ny vahoaka raha mahita niny ao anatin'ny lettre d'intention iny nareo dia tena hiteny hoe amin'ny fomba hoana no ahafahana miatrika amin'ny fiainana rapitso sy rafakapitso amin'ny fomba hoana no ahafahan'ireo mpitondra fanjakana reo mbola ijoro fa hoe mpitondra fanjakana ka manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra zany reo olona tsy malala menatra ary tsy magaga raha ohatra ka mampirevi tena aloha dia mampirevi vahoaka satria tsy mananina ho atolotra afa-tsy zay fa ny zavatra tena misy dia famonoana fahobe ny voaka malagasy zao zavatra misy zao ka tsy azo ny fanoherana tsy azo ny député firaisan-kina ikeny zany ary tsy ray tsy kombakomba amin'izareo mihitsy zay amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga mila mijoro manoloana ny zava-misy ny malagasy rehetra ka indray ny tanàna no aviny tsy anaiky lembenana manoloana ny zava-mitranga Oleo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany fa makasika kosa ny fifidianana be ny tanàna dia mitohy ary miverimberina ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao hoy ny filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina Androany no mafisiny ihany koa fa ankoatran'ny fanolorana ny fandaran'asa izay nataon'ny prime ministre teny anivony anteny miram-pirenena dia mbola fandikan-dalàna goavana ihany koa ny makasika ny fanemorana ny daty anatanterahana ny fifidianana ho be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ny amin'ny faraika amby folo ny volana desambra ho avy izao tsy emtra ny firaisan-kina fa andray anjara feno amin'izany ary miantso ihany koa ny olo-pirenena andray andraikitra sy anao adidy amin'izany kiondalana io ahafahana manova ny firenena hoy ny fanazavana tato avao ny andomiaratina eo amin'ny sary sindratsary ny Mathieu Prince atrany nankatoavy ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny 6 aogositra lasa teo ny daty ny 1 desambra ho avy zao anatanterahana ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna eto amin'ny tany republikany Madagasikara rehefa nankatoavy ny filan-kevim-panjakana ihany koa daty izay nofaritan'ny seny no ny fangatany prime ministre lehibe ny gouvernemanta no ny amehana raha ny fanazavana fandikan-dalana indray no noraisin'ny fanjakana mahakasika izany ho ny solombavam-bahoaka firaisan-kina Androany satria gouvernemanta efa nametra-pialana no mandray fanapa-kevitra manoloan'izany tsy miova amin'ny heviny ny firaisan-kina fa andray anjara feno amin'ny fifidianana ary miantso ny olo-pirenena andray andraikitra zany tsy fanarahan-dalàna zany nentina nefa nanapahana ny fifidianana communaly amin'ny emitra amin'ny 1 ny volana desambra izay tsy manaraky ny voalazany lalàna ihany koa satria ny décret rehetra zay raisin'ny gouvernemanta dia en conseil de gouvernement ihany koa no anapahana an'izany na ny daty anaovana ny communal io na ny fetsona ny vahoaka ifidy io na ny modalité de ny modalité rehetra makasika fifidianana ny makasika fifidianana communal rehetrarehetra dia décret raisina ao anivon'ny conseil de gouvernement fa zao satria fa be deabe ny tsy fanarahan-dalàna izahay no afaka mivoaka tanivony antemeram-pirenena satria solombavam-bahoaka ao anaty trano zay esany fa tia indray mitoraka ty any amin'ny prime ministre no natao ny fangalana ny ty décret de convocation ny décret makasika fifidianana be ny tanàna sy ny commune sy ny mpanotsaina ny tanàna io tsy afaka mivoaka izay any fa ty zay no manohitra ary midénoncer ny tsy fanarahan-dalàna tsy midika korinefy zany fa tsy andeha fifidianana nefa ty amin'ny firaisan-kina tena andeha amin'ny fifidianana tokoa zahay ary mampirisika ny rehetra andray anjara sy andray andraikitra ao anatin'izany raha ny fantatra isokatra ny alakamisy 10 septambra 2024 manomboka amin'ny 9 ora maraina ary farana ny alady 12 septambra 2024 amin'ny 10 ora ariva ny daty fametrahana antota taratasy firotsahako fidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna
anomboka ny talata 7 novambra amin'ny enora maraina kosa ny fampelezan-kevitra ary farana ny alatsinainy 7 desambra amin'ny sasakaliny mandodina ny roa hetsy sy ray tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny antombola na caution amin'ny filatsaha-kovidiana. Mahakasika kosa indray ny lalana feno ny fanoherana dia ijoro ary iaro sy taky ny fampiarana ny zony ka anatanteraka ny asany nametrahany lalana azy ny fanoherana sy ny mpanohitra. Tsy azo avelanao zay ty ny mpitondra fa tsy maintsy mijoro ny mpanohitra ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy hoy ny fanazavana fanadiadiana. Tsy vitsy amin'ireo lalàna mifeny fanoherana sy ny mpanohitra no tsy voahaja teto Madagasikara. Novaina sy natao arak'izay mapetipety ny mpitondra fotsiny ihany. Tsy maintsy mijoro ny mpanohitra, itaky, iaro ny jony ka nao ny asa raka nametrahany lalàna azy ho tombotsoa am-pirenena. Mahakasika ny fahalalana amin'ny ankapobeny fotsiny, droit à l'information, liberté de presse, liberté de communication, liberté de manifestation. Zany rehetrarehetra zany keny lalam-pandroana no miantoka an'izany. Na tsy tenenina raha hoe zao ny andinin-dalàna mahakasika an'izany, fa raha ohatra ka mpitondra fanjakanareo no manohitra fotsiny dia hoe raha izy ny atao amin'ny plasy mpanohitra fotsiny izy zany ke nisy tabataban'ny teny amin'ny 13 mai zany hoe tsy misy fahalalahana ny kianjan'ny demokrasia sisa fa rehefa tonga teo izy inona nataony nitapenany dolo ny vavandrehetra ary nidiny hatramin'ny kianjan'ny demokrasia io accès amin'ny RNM sy ny TVM io zony fanoherana zany. Ao anivony antemeram-pirenena voalazany lalam-pandrenana hoe manana zo 3 andro 3 jours ao anatin'ny ray volana ny avaty fanoherana ametrahana fanontaniana amin'ny gouvernement fotsiny. Dia ho hitantsika eo zany satria zany tsy nampiarina mihitsy tany aloha tany satria mbola tsy nisy ny filoha-lefitry ny fanoherana. Fa manomboka zao zany zay rehetrarehetra voalaza ao anatin'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana dia ho takina daholo. Satria be dia be ny zavatra tsy nohajaina tao anatin'izay. Fantatritsika hoe ohatra ny président Ravalomanana hoe zony ancien président manana piaro garde de corps 12 roa sisany eo fa ny esorina ny ambony ny réclamé en droit ny président Ravalomanana tamin'iny dia ohatra izay hoe miteny tio zay hoe misy droit ny fanoherana izay mila tanterahana voalaza ny lalam-pandroana sy ny lalàna dia ho hitantsika hoe inona indray no ataon'ireo olona reo. Manana anjara andraikitra goavana eto amin'ny firenena ny fanoherana sy ny mpanohitra. Faritany anjiny 120 ao amin'ny lalàna larana 120 tsipika 330 izany. Asa miandry azy ireo ary ho tanterahina ny mijery sy manadiady ary mitsikera ny programan'asa atolotry ny gouvernemanta perinasa. Manolotra lalàna ny anivony antemeram-pirenena ary manara-maso ny asa ataon'ny fitondrana. Manatatitra amin'ny vahoaka ihany koa izy ireo ahafana manapa-kevitra manoloana ny zava-misy. Fa tsy raitsy-kombakomba amin'ireo mpamotika firenena izay hoy Rivo Rakotovao manoloana ny resaka miedry fa manao fampiresahana sy fanarana ambadika ny mpitondra sy ny eo anivony firaisan-kina. Tsy marina izany hoy hatrany Rivo Rakotovao izay filoha mpiara-manorina ny firaisan-kina. Andao rahantsika ny fanadiadiana mahakasika izay. Mazava ny tolona efa natao teto nanomboka ny taona 2014 nitoy ny tamin'ny hetsika fotsy ireny ka hatramin'izao. Dia eo ny famerenana ny mahatanitandalana any Madagasikara. Tsy manana politika mazava ho famahana ny olam-bahoaka ny mpitondra. Eo koa ny famotehana ny fanabeazana sy ny fandraharana izay isan'ny olana goavana eto amin'ny firenena. Nanakiana niezaka nandroso vahaolana manoloana ireo olana maro rafy ireo ny avy amin'ny hery fanoherana. Saingy toy ny fahavalo politika amin'ny andraisan'ny mpitondra ireo tsikero manoloana ny tsy fahombiazana. Tsy azo heverina mihitsy hoy ny eo anivony firaisan-kina ny filazany sasany fa misy ny fionana sy fanarana ambadika eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny fanoherana. Antoko politika 5 manana vina, manana paikady ary manana etika politika no mivondrona ao anatin'ny firaisan-kina hoy hatrany ny fanazavana. Mijoroana reo hoe efa teny foana zay zay tsy navozo zay tsy navaka teo avao tratra ny lacrymogène koa aloha naratra io zao olon-dehibe atsika zao injery zalahy reny anankelatrano efa manao zay vitanay zay ary anao zay vitanay zay fa zao moaiza mo zahay raha tsy anao isika malagasy moaizy zahay na itony teny ho vonon'olona eny ary zahay fa rehefa mbola anatin'ny fitiava kely isika dia mizarazaray ny olona reo satria izy miasa miaraka amin'ny vola ary ny olona manao didy jadona mitondra zany fitaovana zany ametrahany tanjany ara-bola
tanjana maramily ary mitanjaka ampiasaina ny fitsarana zany be mitranga eto amintsika ka zavatao ianareo fa zay matombonjoro ohatry zao lazain'ny olona fa ireo mpitariky ireo moa to miona mona ny ambadimbadika aminy président eo miona amy zala azafady a iresaka afaka miresaky zay fa ny ray tsikombakomba dia mariny renao maly présidencité hoe tsy ray tsikombakomba amy reto olona tsy manara-dalàny reto zay fa isika de vo miresaka ho an'ity fitiavan-tanindrazana ty fa tsy hoe raha vo miresaka de le seza iny efa nazo seza dolo zay rehetreo fa matoa zay dandany matoa zay tsy manaiky an'izany a de napetraka ambony ny fitiavan-tanindrazana ka raha olona nabory ny firenetsika mialatsiny zay mialatsiny a fa tsy ao anatin'izany a fomba fiady ara-politika ny mandeha ny misain'ny vahoaka amin'ny zavatra tahaka izany ho iatrany irivrakoto vao izay filohan'ny antoko SVM izay mivondrona ao anatin'ny firaisankiny efa niady isika ary mbola iady ho an'ny tombontsoam-bahoaka fa tsy tombontsoan'olombitsy na tombontsoan'antoko ary izany indrindra no antom-pisin'ny firaisankina izay vondrona n'ireo antoko politika dimy mitovy fijery sy fomba hoentina manavitra ny vahoaka malagasy ny firenena ao anatin'izao lavaky ny fahantrana izao. Fa manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'izao ariva izao fanira zava-manantany izay mpamakafaka politika no mpanao gazety ihany koa miarabanao andry matofaniry tonga so eto amin'ny plateau ny fahitalavitra MBS amin'izao alina izao. Ya miaraba ny Germain Menjanary sy ny namana teknisianina rehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo de miaraba atsika manaraka mivatana ny fampalalam-baovao ny MBS amin'ity alina ity Germain. Raharam-pirenena lalàna no resantsika eto makasika indrindra ny resaka nitranga teny anivo ny anteny miram-pirenena ny zoma lasa teo faniry nandeha moa zany ny resaka plan de mise en œuvre na ny drafitra fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana teny anivo ny anteny miram-pirenena onjonjon'ny premier ministre Samy Reny moa zany no tonga teny anivo ny ity androm-panjakana ity mazava nefa ny voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana eo amin'ny andininy 7 milaza mazava fa iray volana aorin'ny fanendrena premier ministre de miroso ao anatin'izany fanolorana ny drafitra fanatanterahana ny politika ankapoben'ny fanjakana izay ny premier ministre lehibe ny gouvernement fantanina mipetraka hoe inona marina satria raha ohatra ka hoe ty andindalana ty fanira zava-manantany raisina de ara-dalàna ny fahatongavan'ny premier ministre teny anivo ny anteny miram-pirenena ny zoma teo. Ya ny andeniny fa 7 resana Germain Menjanary teo de miresaka mazava tsara mihitsy ny amin'ny hoe ao anatin'ny 30 andro zay anendrena ny premier ministre zay lehiben'ny gouvernement dia manolotra ny programme amin'ny drafitra fanatanterahana ny politika ankapobean'ny fanjakana ny premier ministre lehiben'ny gouvernement eo anivo ny parlementa ny parlementa eto Madagasikara dia ny parlementa ny anteny mirandoolona sy ny anteny miram-pirenena reo no mivondrona ho parlementa zany. Ny fametrapelan'ny gouvernement Tsay Christian gouvernement dia tamin'ny 10 volana Jolay 2024 ary noverenana amin'ny tendrena indray ny premier ministre tamin'ny 12 volana Jolay 2024 zany hoe 2 andro zany tao aoriana ny fametrapelana faharavany gouvernement dia notendrena teny avloha iny fomba fanendrena somary manahirina kely ihany eo amin'le hoe tonga teny maro anisa mpiaradia amin'ny fitondram-panjakana mazava ho azy ny zavatra tsara mari antsika aloha zany afa ny isan'ny solombavamboaka zay navoaka ny senita ao anatin'ny fanambarana ny valim-pifidianana vonjimaika proclamation de résultat provisoire afa no nambara ny ACC tato amin'ny ACC de nahazo an'le hoe majorité absolue zany na ny Atsantsamanila zany ny mpiaradia ny fitondram-panjakana zay vato taty anivony tsy miankina no voasikotra zany nakaty anivon'ny mpiaradia ny fitondram-panjakana de nampina eo amin'ny tsy miankina 9 ambin'ny folo teo
firy ny anarana tena natolotra tao anatin'iny intsika mbola fantaniana be tsy fantatsika hatramin'izao zany a fa lay fomba fanendrena koa tsy mitovy an'le mahazatra hatramin'izay fa nentin'ny solombavamboaka ny anarana de ny eo a de manendry ny filohan'ny repoblika amin'ny alalany de mpanjakana raisina eo anivon'ny présidence zany de nga tsai Christian no navery no premier ministre tamin'ny 2 volana Jolay zany hoe raha vakina zany le andiny 7 de hatramin'ny andro any itenenantsika ety 2 volana Aogositra no tokony hifarana zany ny fanomezana an'lay drafitra fanatanterahana an'le politika akabean'ny fanjakana zany ka teren'le fotoana lay fitondram-panjakana hoe tena raha vo tsy vitatsika manolotra an'io hatramin'ny 2 volana Aogositra de tika zany tsy nanaja lalàna lay fitondram-panjakana amin'ny alalan'le exécutif lay premier ministre sy lay primature zany zay miaraka amin'ny gouvernement raha tokony izy dikan'izay zany de zao hoe gaga sy talanjona ihany tsika fa naninona tsy nahita olona 3 na 2 na 4 mety ho 7 na 9 na 20 atao ministra ao anatin'ny gouvernement le fitondram-panjakana tao anatin'izay ray volana zay fa de maika izy de nakadidim-panjakana tamika izy de rehefa nakadidim-panjakana mampiantso ny fivoriana manokany ny anteny meram-pirenena zany hanolorana an'lay plan de mise en œuvre na drafitra fanatanterahana sy lay politika akabean'ny fanjakana zao nefa ny tena mampiome rehefa mba mihaino an'le tohan-kevitra le mpanohana an'le fitondrana sy le olona amin'ny akabeana anatin'le fitondrana rehefa miresaka amin'io hoe ohatra ny hafahafa nge le prime ministre amin'ny onjonjony sambrerina kiny anivon'ny anteny meram-pirenena zay antony ny voix député Firaisankina ny hevitrany voalohany aloha ny akamaroan'ireo député anivon'ny Firaisankina reo dia anisan'le nanosiny an'le motion de censure na fitsipaham-pitopisana ny Tsai Christian tamin'ny 7 Desambra 2024 taorinan'iny heveriny tony tsy ara-dalàna ny fijoron'ny prime ministre sy ny gouvernement zany satria efa engagé ny procédure an'le motion de censure ray aloha zany normal raha mivoaka ny trano fa faharoa eo am'le fomba nanolorana mbola adefitra hatramin'izao le teny amin'ny lampam-panjakany avy loha tamin'ny 2 volana Jolay iny fa fahatelo de hoe izy ny gouvernement le prime ministre ane vao tsy ela akory zay nandefa taratasy mazava-be mihitsiny tamin'ny 4 volana Jolay nakany amin'ny CENI mbola iresaka amin'iny moa tsika raha-pifidianana communale fa nandefa taratasy tany izy ny aminy hoe mba proposeo na mba hoe omeo vinavinana daty faharoa anaovana fifidianana communale fa no ny antony zany fifidianana solombavamboaka teo anivon'ny anteny meram-pirenena farany teo sy ny mbola tsy mahatafatsangana le gouvernement zay verina ho tony tranga lehibe tsy azo anoarina cas de force majeure dia tsy afaka anatanteraka le fifidianana fahenina volana novembre zay la efa proposition na daty tany aloha zay nomeny ny CENI niaraka tamin'le 20 volana Mai lay daty nylay fifidianana législative iny zany zay ny nambarany noho lay hoe tsy nahatafatsangana le gouvernement nefa maka fanapahan-kevitra tampoka indray ato zany momba le hoe makadidim-panjakana miantso ny anteny meram-pirenena handeha ivory anaovana présentation an'lay drafitra fanarenana sy lay politika akabean'ny fanjakana zay mahatsiara-dalàna izy rariny sitsiny zany raha mivoaka ny hevitra ny député Firaisankina mba tsy raitsokombakomba ary ampisehoana pahabe masiny amin'ny hoe tsy manara-dalàna io fihetsika voalohany zay ary ny fihetsika faharoa tena nazavain'izy ireo ny amin'ny hoe tena tsy mandeha am'izay laoniny ny zava-boalaza n'lay plan de mise en œuvre ka iverenako izy noho zay hoe tsy azo vakina irery ny lalàna satria haindehibe ny fireneny ty drafitra fanatanterahana politika akabean'ny fanjakana plan de mise en œuvre PMO politique générale de l'État PGE ato anatin'ny 170 de mazava tsara le gouvernement est composé du premier ministre et des ministres ny gouvernement dia ahitana ny prime ministre sy ny ministre de ambarany amin'ny aliliady eo ny hoe il met en œuvre de la politique générale de l'État de mbola resahany zany aty amin'ny 120 ny lalam-pandrenany hoe le PM préside le conseil du gouvernement zany hoe rehefa avy nampahafantarina tao amin'ny 120 zany fa ny gouvernement de ahitana prime ministre sy ny ministre de il met en œuvre ozy izy zany le il resahany eto le gouvernement manatanteraka ny politika akabean'ny fanjakana de amafisiny ny 120 fa ny BM avy eo mifixa an'lay programme de mise en œuvre sy ny PGE sy manao ny fanapahana amin'ny lalàna rehetra miaraka amin'le gouvernement zany de resahany zany
ao anatin'ny andalana fahatelo amin'io amin'ny andininy fahinina ambempolony amin'ny hoe afaka manapa-kevitra ihany koa mikasika an'ilay mise en œuvre an'le programme nationaux resaka développement zany. Dikan'izay zany raha miteny le mpanao an'le fitondram-panjakana sy le fitondram-panjakana hoe mazava ny nandehana ny teny amin'ny andininy fasivy amby sivifolo dia tsy marina zany satria tsy azo vakiana rery ny texte. Ary mazava tsara koa ny taratasy nalefa ny prime ministre nakany amin'ny CENI nahafahan'ny CENI nanao saisine nanontany ny conseil d'état dia nahafahan'ny conseil d'état namoaka an'le avis numéro 5 tamin'ny 30 jolay 2024 hoe voapirofo ny fisian'ny cas de force majeure tokoa mikasika an'le fanemorana an'le fifidianana zay efa nempotrempotra foana nge le fifidianana Germain voapirofo le cas de force majeure zany ny amin'ny hoe voalohany dia le resaka fifidianana solombabahoaka toy ny eviny anteny miram-pirenena sy le resaka tsy fitsanganan'le gouvernemanta dia zava-misy zany amin'izao fotoana izao iny le prime ministre nandeha rery teny eviny anteny miram-pirenena tsy narahana gouvernemanta tsy plan de mise en œuvre raha PM ngely izy fa politique générale de l'État dikan'izay ny PM tsy mahavita rery amin'le politique ankapobeny fanjakana fa tsy maintsy miaraka ny gouvernemanta aiza le gouvernemanta efa démissionnaire zay indrindra mantsy lesika ametrahako fanontaniana teo hoe gouvernemanta izy ianao amin'izao fotoana izao mantsy isan'ny ataondry zareo resaka ihany koa ny hoe misy gouvernemanta mampandeha andraraha-mpanjakana amin'izao fotoana izao misy technicianna be deaibe ny anivon'ny ministera afaka mamolavola nyty resaka PG ty misy andin-dalàna ave miresaka mahakasika an'izay mazava ny affaire courante foana naiza zany misy foana eto ambonin'ny tany fa tsy afaka maka acte officiel sarotra be zany nakadidi-mpanjakana tampoka izy miconvoqué le fivoriny ny anteny miram-pirenena zay tamin'ny zoma sy androany alatsinainy mbola narahany fandraisana fanapaha-kevitra le gouvernemanta nolazaina fa eo am-piandrasana ny fananganana gouvernemanta le gouvernemanta indray mifotampoka ohatrany hoe nisy fanendrena mpikambana gouvernemanta tsisy décret tany ambadika tany maka fanapaha-kevitra momba ny didim-panjakana hanatanterahana ny fifidianana taorina ny avian'ny conseil d'état ao anatin'izany zany ny resaka modalité ny resaka contribution participation ho an'ny élection communale ao anatin'izay zany ny resaka fonctionnement sy ny sisa zany nefa ato ao anatin'le cas de force majeure tsy fisiny ny fananganana le gouvernemanta tsy afaka maka acte officiel mihitsy ny gouvernemanta zay efa nametra-pialana fa ny ady zao rehefa mahita an'izao trangan-javatra zao zany tsika de azo anam-porofona zany fa zao tsy manana ekipa ntsony le fitondram-panjakana tamin'ny mandat amin'ny filohan'ny repoblika 2024 ka hatramin'ny 2024 ataoko hoe 2024 zany satria miantisipena le izy tany amin'ny volana décembre iny no natao ny investiture n'le filohan'ny repoblika miainga eo zany mandahana zany hoe 2019 zany sy 2023 inonenina farafahakeliny Germain iova ny gouvernemanta iova voalohany izy aloha nampidirina tao anatin'ny tao zany ny vondrona mpanohana an'le filohan'ny repoblika misy ministra maromaro taty amin'ny fanoherina tamin'izany tafiditra tao anatin'ilay le fanoherina tiako tenenina misy tao anatin'le hetsika fotsy tamin'iny candidat tao anatin'le ministra taloha zany misy lehibean'ny antokony araka tamin'izy ireo tao anatin'le gouvernemanta eo afaka iambolana niova indray gouvernemanta mitatsevo afaka iambolana indray niova indray gouvernemanta ohatry nitady ohatry ny diaspora zany ray manampahaizana avy any ivelany ray de nitady technicianna indray de niverina ho anam-panao politika indray de nanisy vice ministre indray de nanisy secrétaire d'état maromaro amin'ny endriny maro samihafa de nidona le izy farany 2022 zany tamina motion de censure teny nivony assemblée nationale rehefa mirotsaka ho filohan'ny repoblika ny olona iray tompoko amanarivo ny toerana zay tsy maintsy hitadiavan'ny olona mpiara-iasa aminy hanatanterahana satria ny atao hoe politique générale de l'État fitambarany hevitra be da be tao anatin'ny fifidianana ohatra candidat zany izy de nisy promesse présidentielle ataoko tsy maintsy tsongan'izay misy projet présidentiel iveriny tokony natao fa tsy vitany tamy mandahany teo aloha de hoentiny ao anatin'le politique générale de l'État misy recommandation amin'ny bailleur de fonds samihafa ao sy ny PTF hoentiny ao anatin'le politique générale de l'État ary mety misy desiderata samihafa ao avy any amin'ny collectivité territoriale décentralisée sy ny sisa hoentiny ao anatin'ny politique générale de l'État ny ensemble an'izany rehetrarehetra zany le politique ankapobeny fanjakana tokony fantatry mivaoka ahafahana mitondra an'le raharaham-pirenena ka ny gouvernement tamin'ny manatanteraka an'izany fa tsy ny prime ministre irery ihany
de zay ny tiako tenenina zany Amanarivo ny olona tadiavina ray volana zany tsy mahita olona 2 na 3 le fitondram-panjakana ho atao ministra satria efa nanandrana ny tsapatsapa tamin'le mandaty eo aloha zany de verevitra de sahirana koa ny olona hitsofoka am'izao tsika miteny zao ohatry ny maizina tanteraka Antananarivo iza ny olona hijabaka amin'ity resaka angovo ty iza ny olona hijabaka amina resaka vidim-piainana resaka création d'emploi ny resaka hoe ahoana ny salaire minimum d'embauche mbola mety ve ny bourse ampianatra ny frais transport satria hiakatra ony zany le lasantsy anao vérité des prix conditionnel ny banque mondiale sy ny FMI daholo ny zavatra atao rehetrarehetra eto amitsika de sahirana zany hoe zay ministre hiditra anatin'ny gouvernement io zany obligation de résultat tsy maintsy hitondra résultat positif de sahirana mitady olona zareo am'izao fotoana zao de miodikodina eo mba lefilefitra any le izy raha ohatra ka anatina vanim-potoana anateteza mihitsika tsaroko ty tantara ty Germaine Minjanary tamy teteza mitange rehefa nisy ny fifanarahany Maputo sy ny sisa dia ny fanarahana fandriamatoa Mangalaza jeune mialatsiny tompoko manonona ny anarana anao Ray Aman-dreny no atao prime ministre fa nandritry ny 2 volana mahery ny PM Mangalaza iodikodina tsy tafatsangany le gouvernement satria misy mouvance efatra de adevitra clé de répartition izy zany tompon'ny finance ahoana ny énergie ahoana mine ahoana ny intérieur ahoana ny environnement tam'izany koa vakibalina koa mandeha be ny bois de rose sy ny sisa ahoana ny aria ministère an'izao sy ny sisa sy ny sisa fity ianao tsy ao anaty vanim-potoana teteza mita ity ianao tsisy mouvance ity ianao tsisy entité manery anao akoatran'ny paratao fa tsy matavatsangana gouvernement le fanjakana iko ary mbola eotra lavitra mihitsiny am'lay volana zay misy am'izao fotoana zao kanefa tsy mety zany ao anatina hoe situation de crise tsika le izy koa faniry mety hoe tsy manambola ny fanjakana nefa be tetikasa be fotsiny ao anatin'ilay zany efa tsy resahana de mety matahotra ny olona hiditra ao anatin'le izy zany efa tsy resahana satria ny loi de finance avarany teo misy coupe budgétaire isaky mbola adevitra hafa ndray ny coupe budgétaire de ity zao raha nijery amin'ny vaovao firaisakina teo ako Germaine Minjanary de nahena daholo ny teti-bola de misy an'le lettre d'intention sy sisa araka ny nambarany président sy teny teo sy députeur Zafy Manantsoa Yanitra dikan'izany zany sahirana le izy tsy sahirana mitady ekipa fa sahirana mitady moyen ihany koa ampiasainy ary za matahotra mihitsy rehefa miresaka budget na teti-bola mpanjakana de tsy maintsy eo amina resaka recette sy ny dépense no ampifandanjana zany de za ty anontany manahoana zany recette-tsika par rapport ny dépense tratra tsara mihitsy ny ve le tahan'ny fampidiram-bola zany eo amin'ny nivony etra satria akoatry ny etra zany eo anivon'ny douane sy ny impôt de mbola raharaham-bola ihany koa fampidiram-bola tsika amin'ny alalan'ny aide budgétaire manahoana zany rehetrarehetra zany de nambarako teo misy ny coupe budgétaire misy ny fampianana ny teti-bola maro samihafa misy ireo projet maro samihafa zay tsy hitantsika mola izy fa misy ny programme d'urgence tena samihafa manahirana am'izao fotoana zao milenjehana iza no misitra sahirisika hiditra ao anatin'io gouvernement io dikany averiko tsy manana ekipa le fitondram-panjakana de sahirana mitady am'izay am'izao fotoana zao fa zao tereniny hoe ray volana ao anatin'ny 150 tsy maintsy anolorana an'le politika akabe amin'ny fanjakana dia iny naka ny fanapahan-kevitra onjonjo ny prime ministre Sambreriny zay tsy ao anatin'ny lalàna zany raha ny tokony izy Germaine Minjanary satria raha mihaino fanazavanao aho zany hoe tsy tokony ho ministra mampandeha ny raharaha fotsiny no mikitika ny PG na ny programme général de l'État na ihany koa moa zany hoe ny drafitra fanatanterahana ny tetikasakapoben'ny fanjakana raha mihaino fanazavany faniry sy mandinika reo article tany aloha teo reo de ao anatin'izay zany no mipetraka hoe inona zany zavatra tokony atao manoloana an'izay rehetrarehetra zay indrindra fa ho an'ny fanoherana satria zay le teneniko teo faniry hoe ohatry ny voaka foana ny fanoherana ao anatin'ilay ady hevitra tahaka an'ireny tena solution ve le izy zao
raha ohatra tamin'ny 12 volana jolay zany voatendry ny prime ministre zany alalimity zany mba nieritrerentsika hoe herinandro ao aorianan'iny tapabolana ao aorianan'iny satria fantatra ny araky ny lalam-pandrena hoe tsy maintsy anolotra n'le politika akabean'ny fanjakana zay entina manatanteraka an'ireo asa fampandrosoana rehetrarehetra ity hoe Madagasikara tsy maintsy mandrosotsika tsy hoe tenenina fotsiny amin'izao fa io politika ny akabean'ny fanjakana amin'ny alalan'le drafitra fanatanterahana io no hitondra an'le Madagasikara tsy maintsy mandroso de zao ny fanontaniana mipetraka zara mba velom-panontaniana koa eto Germain raha nitendreny zareo le mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta de iny mpikambana vaovao iny miaraka nandinika zao nge nambara n'lay article 66 zay amin'ny andalana faharoa il exerce ou sisa les autres attributions PM zany pour lesquels la consultation du gouvernement est obligatoire tsy maintsy atao fakakevitra mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta zany ka raha ohatra zany tafatsangana le gouvernemanta de le gouvernemanta iny zany no niarana molavolany le politika be amin'ny fanjakana amin'ilay drafitra fanatanterahana azy de reo niaraka mitondra an'iny tany amin'ny assemblée nationale assisten'le membre ny gouvernement zany le PM fa zao mbola ministre démissionnaire ministre mbola tsy fantatra no avy ny rapitsony eo le PGE fa natolotra fa zao reo ministre eo nefa tsy voatery zato isan-jato tafaverina daholo mety ny 7 na 50 isan-jato n'ireo ministre eo mety ny 3 isan-jato n'ireo ministre eo no tafaverina de zao ahoana zany no ataon'le ministre vaovao tsy nahafantatra akory n'le PGE tsy mifampiresahana amin'ny kory mety le 3 isan-jato nahafantatra n'le PGE na le 7 isan-jato n'le hoe ho tafaverina reconduit ao anatin'le gouvernement vaovao ho avy eo fa le vaovao zany de anaraka anjambany fotsiny hoe ty indray zany de ty ny ampanarahana an'ity nefa takina anaovana évaluation le ministre takina résultat le ministre mila mahazakazaka ny azakazaka le filohan'ny république le ministre nefany tsy nitendrenao melohan'ny fotoana mba hiaraka amolavola n'lay drafitra fanatanterahana an'le politika akabean'ny fanjakana de manahirana le raharaha mazava-be fa ny zava-manantany resako alohan'ny amaranantsika anazy angamba makasika an'le resaka fifidianana be ny tanàna iny moa zany ny valitenina ataon'ny filakevi-panjakana hoe taratra tokoa ilay cas de force majeure na ilay hoe tranga tsy azo anoarana tranga tsy azo anoarana lehibe manahoana ny fandraisana zay satria ny olona tokony nandray an'ilay fanapahan-kevitra tamin'ny fahenina ny volana novambra ihany no nandray fanapahan-kevitra hoe azo atao ihany ka amin'ity faraika amby folo ny volana desambra ty fanirazamanatany eo ampiandrasana n'le fananganana gouvernemanta hory zaloha araka ny taratasy nalefa tany amin'ny CENI de CENI mailo matotra de nalefa n'izy juridiction compétente zany satria fifidianana communal ny atao dia eny anivon'ny tribunal administratif de raha tsy faly moa zany ny candidat na ny reo mporotsaka be ny tanàna na mpanolotsaina de lasa mitory makany amin'ny conseil d'état de nanontany tany amin'ny conseil d'état CENI io misy proposition na daty 11 décembre ty ity 11 décembre ty anefa zany eo anatin'ny vanim-potoana fahavaratra ny ambaran'ny lalàna manko zany de elanelan'ny 3 mekatra amin'ny 3 novambra no anatanterahana fifidianana dikan'izay zany hivelan'ny lalàna zany le 11 décembre zany 11 décembre io azoko antoka mihitsiny io fa raha maromaro tiraisana hitan'ny CENI raha voadila amin'io de ho sahirana ny CENI amin'ireo karazana dekalazy maromaro amina resaka calendrier tsy fantatro moa fa raha ny fatapatatro de hoe hivorony raon'ny CENI rapitso amaritra an'ireo chronogramme samy hafa gagabe ako hoe mahita taratasy miparitaka any amin'ny tambajotra sosialy mombana daty mpifidianana de rehefa miresaka de nahita gazety mpiseho isan'andro androany de ohatrany tsy mbola avany amin'ny CENI fa ny CENI raha hivory rapitso raha ny fahafantarako azy de dikan'izany foty avaiza zany iny ny CENI raha mbola tsy namoaka daty bon re moa zany ataoko hoe anaty fonoteny fotsiny fa tiako tenenina de zao hoe tsy mbola gouvernement ara-dalàna no mijoro ary tsy tafatsoro tsy afaka mandray fanapahan-kevitra lehibe acte officiel fa zao nakadidi-panjakana ary zareo momba ny daty na momba n'ireo chronogramme samy hafa momba ny fiatsona ny mpifidy amin'ny satria tsy maintsy raisina manko lay inona moa izy ty zany le convocation des électeurs momba ny resaka conscience ny sisa zany fa zao mampime an'le Germain atsika mpanaraka mifandara raha mbola sy tafatsangana le gouvernemanta nefa ady hevitra be mikasika an'ilay fandehanany prime ministre teny anivon'ny assemblée nationale fa zao de tokony mba miandry ihany satria raha ohatra zany ny tenen'ny conseil d'état hoe
eny ary ataovy le fifidianana zany fa voaporofo ny fisian'ny trangan-javatra lehibe tsy azo anoarana ka de force majeure fa tsy mihoatra ny faharaiky amin'ny 30 volana desambra ny anatanterahana an'io a de zao raha raisina zany ka 11 desambra le izy a 11 novembre 11 octobre 11 septembre mbola malalaka be ngy le fanjakana maka n'lay convocation des électeurs hatramin'ny 11 septembre farafatarana fa inona ny nakandry zareo an'lay didim-panjakana zay mbola tsy hita mohatra am'izao hoe aiza le didim-panjakana de azoko le izy tiako ifampizarana mpanaraka antsika inina ampidiriny zareo anatin'ny tsara dalàna le raharaha satria ohatrin'le niteneniko teo ihany Germain tsy manana ekipa izy mamira gouvernement fa tsy manana olona ihany koa izy ho atolotra ny fifidianana be ny tanàna amina commune lehibe don Antananarivo renivohitra io ara mandeha ny adevitra be aiza le PDS de maninona tsisy mamaly mihitsiny hoe tena mararimarina izy na misy anton-javatra hafa na hoe eo izy fa noho ny antonavatra tsy miteny na hoe izy manao ny intérim sy ny sisa zany mila hazavainy zany satria capitale Antananarivo renivohitra adevitra hafa zany fa jerentsika tamin'ny élection législative farany teo Fianaratsoa ihany tsy nandresy ny tanan-dehibe ho an'ny firaisakina sy ny mpanohatra tany Adego indépendant nandresy ao maire Adego koa fatatsika fa manana problème zay tsy mitovy loko amin'ny fitondram-panjakana dikan'izay zany raha raisina zany reo amina resaka kajikajy ara-politika sy ny fomba fijery ara-politika suite logique amin'ny élection législative zany na fifidianana solombavamboaka makaty amin'ny communal ho azo mpanohatra tsisy adevitro indrindra Antananarivo renivohitra de inina ampidirina ao anatin'ny tsy ara-dalàna le izy ahafahana mitondra an'le adevitra zay ny fomba fijeriko azy io satria tsy ireo olon'ireo mihitsy ny tsy ahatakatra an'izy hoe tsy ara-dalàna nge isika manontany any MCNI hoe noho mbola tsy mahatafatsangana ny gouvernemanta tambikeo le gouvernemanta maka acte goavambe zay mamoaka décret de izay zany metitsika ilazana ny amin'izy hoe tsy vony reto olo reto tsy vony reto olo reto amin'ny lafiny zavatra maro be fiona ny tokony atao zany araky ny lalàna fotsiny teneniko zay nge ny antony voan'ny député mpanohatra atao Tsimbazaza mazava tsara ny tenin'ny solombavambahoaka hoe tena manarana reo lalàna sarotiny amin'ny fampanaran-dalàna ny fanoherana de zay koa ny resahantsika anatin'ny ty adevitra ty hoe fanajana ny lalàna fotsiny hoe tadiavina am'izao hoe donc zany tokony misy sahitory zany io décret io eo anivo averina any amin'ny conseil d'état ndray ny décret zay ny raisin'ny gouvernement de 8 heures ny hevitry ny conseil d'état quand on entend le izy ny formation an'le gouvernement vaovao hoe de 8 heures ny adin'ny conseil d'état hoe eny arako teto mbola miandro nefa teto efa naka fanapahan-kevitra ndre nefa tamin'ity fotoana nandraisana fanapahan-kevitra tamin'ny herinandro ty mbola tsy nitsangana le gouvernement de 8 heures ny hevitry ny conseil d'état na izy anohatra ny heviny na izy hahita ny fahamarinany ny adevitra ka hoe tena marina tokoa zany de tsy raikitra ny fifidianana fa zany tsy midika io na rapitso na rafaka pitso na rovina vonina hiatrika ny zava-misy foana ny tontolo ny fanoherana araky ny nambarany teo anivon'ny firaisakina teo fa sarotony tsika ary mampiakapeo tsika hoe ampiaro tsara araky ny tokony izy amina interprétation mazava amina solomaso mazava mifampiarana ny lalàna fa tsy hoe ny interprétation sy ny solomaso ny fitondram-panjakana am'izay tiany anaovana azy fotsiny de tsy mety zany de mbola mandeha any anatin'ilay pratika tamin'le mandat teo aloha moa zany resaka hoe tena état de non droit mauvaise gouvernance pays mal géré sy ny sisa corrompu de izao zany zao départ hitatsika zao mandady makany am'izany lalana rehetrarehetra zany ohatra le vao tonga teo amin'ny fanjakana inona fanapahan-kevitra raisiny zareo nanoloangana an'lay chef de région au gouverneur zay tsy mifanaraka ny lalàna inona moa zany vonjimaiky fa io hatram'izao raikitra le izy le fifidianana be ny tanàna nefa efa mihemitra foana de zay le tiako tenenina hoe fantatry zareo io fa tamin'ny voalohany ignoreny aloha tokony tany amin'ny voalohany volana janoary tokony atao le fifidianana tsy nataony tsotro zao de nandeha le législative tsy nirarainy reo le 6 novembre de ity zany kinina ampidirina anatin'ny tsy ara-dalàna le adevitra zany mba tsy ilazandry zareo hoe izay any tsy vonina hiatrika fifidianana satria moyen manahirana anay ny gouvernement ikarakara azy manahirana anay fa zay koa tsy manana candidat
zay koa matahotra ny résultat farany zay ko matahotra ny résultat akoatran'ny hoe matahotra le bloc na CUA le bloc ny Tamatavy Tuta commune urbaine Tananarivo Majunga matahotra an'ilay Toliara raha voreto no lasa mpanohatra miaraka an'le commune Goavana le stratégique de vita Matavy zany daholo ny enjeu ana situation misy amin'izao fotoana zao Germaine Mianjanary. Mankasitraka anao fanira zafy manantany mitondra fanazavana tao anatin'izay resaka tsy fanazana lalàna fandikan-dalàna izay ankasitrahana tanteraka ny fitondranao an'izay satria zavatra ilain'ny vahoaka mila tsara ho fantatry ny vahoaka ny teny azo amezana. Eny ary tsika moa zany mandrakariva de mametraka foana ny amin'ny hoe ny fanadidina ataotsika de mifototra amin'ny lalàna de mifototra ara-tantara. Isika zany mila tsy very eo anatrehan'ny délestage mampalahelo amin'ity raha tinge raha olona ny jiro fotsiny ny olona atsika zany teo amin'ny 5 taona lasa 3 taona lasa 7 taona lasa zao olona rano mihitsy jiro sy rano mihitsy de tsy ovava io sahirany io hoe somba maoka ny zareo any ngeno miteny an'le hoe fa manino tsy azo esorina telo volana eo etrany neverina ho Messi mihitsy n'ilay Israeliana zany tonga eo ohatran'le neverina ho Messi an'ilay frantsay algériana angamba izay raha sy diso alerian'ny Madagascar Airlines sy sisa hoe tena anao plan de redressement be sy sisa zany fa tsisy raha manjary eto Madagascar kosa hoe aza de variana loatra tsika vahoaka marina fa sepotritsika amin'ny vidim-piainana sepotritsika amin'ny fampidirana mpianatra amin'ny fitadiavana asa amin'ny karazana fiainana ara-tsosialy amin'ny fahasalamana sy ny resaka hoe sarandalana isan'andro anandro fa tena ifatoy diniola raha-pinena indrindra le fandikan-dalan-dehibe tahaka izao fa tena anisany mamotika firenena ary mampitotongana antsika mihitsy ho farahidiny ho disteran'izao tontolo zao le hoe tena fanjakana tena tsy ao anatin'ny lalàna na tsy fanajana ny lalàna na hoe état de non droit. Mankasitraka fanira zafy manantany toy ny fampalalam-bavoantsika tompo klasy tompo vavy amin'izao alina izao mahakasika ny pejy fampianarana dia ny farany herinandro teo no nanomboka ny asa fanamboarana ny lycée Anambotrimanjaka vola avy amin'ireo vatona sonotry ny tany sy ny commune ary ireo malala-tanana no nazahoana izany raha ny fanazavana ny fokon'olona kosa no nanatanteraka ny ady fototra ny farany herinandro teo raha ny ango vao atranty fanadidina eo amin'ny sary sy niratsary ny tahiriny ay. Manodidina ny 900 euro kely indrindra ireo mpianatra afaka fanadinana BEPC tao amin'ny commune Ambotrimanjaka olana atrehana nefa ny fahatereny fotodrafitrasa ho an'ny lycée ao amin'ity commune ity ka nahatonga ny eo anivon'ny commune anampy efitrano fianarana miisa 4 amin'izao fotoana izao tanjona ny fanoseana ny zanaka malagasy anohy fianarana sy azo fahalalana hoy ny fanazavana. Ato anatin'ny lycée Anambotrimanjaka zany ny capacité d'accueil ny secondany dia tsy misy afa-tsy 250 élèves ihany no azo raisina kanefa ny zaza miafaka seconde avy any amin'ny CG sy avy any amin'ireo toeram-pampianarana tsy miankina amin'ny fanjakana dia isa-taona mahatratra hatrany amin'ny 900 mpianatra no afaka seconde zany hoe raha ny 900 zany nalantsika ny 500 sy 200 dia mbola misy 500 sy 300 tsy afaka anaraka ny fianarana tsy afaka hianatra any amin'ny lycée mba hananany ny tanjony dia aza ny baccalauréat zany dia teo indrindra no tsiry zany ny hevitra ny rana tamin'ny lycée ary hita hoe ny vahoaka moa zany sahirana araka ny rahantsika malala amin'ny vanim-potoana iainana amin'izao eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia izay indrindra natonga anay hoe ny fampiraraha tamin'ny lycée koa zany nangataka fiaraha-miasa taminay dia nijerena zany ireo mpiara-nombonantoka ireo vatona sonotro ny tany izay sorana be dia be ataratin'ny commune Ambotrimanjaka na mpivatra na mpandraraha na olotrotra na anaiky hiara-hiasa aminay amin'ny lycée anatanteraka fantarina social de classe zao mba ahafahana mandray an'ireo zaza tsy afaka mianatra amin'ny lycée ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanampiana ireo ray aman-dreny ihany koa izao asa fanitarana izao iaraha malala mantsy ny fitarainany ireo ray aman-dreny mahalona ny olana saram-pianarana ho hiatrany ny fanazavana satria maro ny olona sahirana tsy afaka mpianatra ny zanany any amin'ny sekoly tsy miankina dia izay natonga anay hoe andao ara tanterahana salle de classe zany hoe raha vita ilay salle de classe 4
60 mpianatra no raisiny salle de classe anankiray zany hoe raha 90 ampitombona efatra zany 700 efa mba kely sisana eveny hoe mety vita daholo zany zay afaka secondaire rehetrarehetra mba atonga ny ray aman-dren'ny mpianatra atonga ny vahoaka mba hoafa-po ary atonga ny mpianatra mba ilofo atateraka ny fanindrinay hoe ny fianarana anisany asa anisany vaindohan-draharaha resaka fampandrosoana voaloha laharana sady naharam-pahamehana atanatin'ny commune Ambohidramanjaka dia zay ny antony atongavantsika eo. Dia ireo moa zany fokon'olona nafarana natao vitsivitsy any satria natao hoe everina hoe telo isaky ny fokotany any satria lasa voaka petraka iadinandrano fototra zany dia manomboka amin'ny alatsinainy fa 12 ny volana hoany fanomboana ny asa avy hatrany zay etsona atsika efa namaly hoe anomboka amin'ny 12 ny volana hoa ny fanomboana ny asa dia mangataka atsika zay efa namaly ny antsa mba andefa sy anolotra an'ireo fitaovana efa ny faneketsika. Atreto aloha zany zay dia eo zany ny lycée sy ny ray aman-dren'ny mpianatra koa tsy manana anjara be da be izy amin'ny fanatanterahana io dia eo ny commune fa zay tena goavana kosa angamany ireo mahalala tanana vatona sonotry ny tany trafona sonotry ny nofa atanatin'ny commune Ambohidramanjaka manaiky hiara entana aminay hamita an'izao efitrano sekoly zao dia fanaovana antsoavy koa ho atsika rehetra zay manam-panidina na ray aman-dren'ny mpianatra na tsy ray aman-dren'ny mpianatra tiana olona anana mba te andray anjara amin'ny fananganana n'izao sekoly zao mba ho maro-pahatsiarovana hoe tena mandray antanana no avy zana-bahoaka atanatin'ny commune Ambohidramanjaka anaovana antsoavanareo manatona commune na manatona vatana ety amin'ny lycée Ambohidramanjaka. Ireo vatona sonotry ny tany ireo malala tanany ny commune Ambohidramanjaka no niara-ny salahy amin'ny arabolana azahoana nanao izao fotodrafitra zay izao. Olona 3 isaky ny fokotany kosa no nantsoina ny adiny fototra ny farany herinandro teo raha ny fanazavany be ny tanàna. Eo amin'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa very asa ravafanana natao anatin'ny ray mpimaso ireo fianakaviana ampoly maro vokatry ny ain-tranon'ny tranga tetsy Andavamambanjezika voalohany omaly. Ankoatra ireo entana simba zazakely iray no may ary efa nahazo fitsaboana raha ny fanazavana. Efa mananika ny antapitrisany maro ihany koa ny fahavoazana ireo fianakaviana izay mivelona amin'ny varotra eny antoerana tato-baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ndatsariny Mathieu Prince. Afony joalajoala ambony tafo no nanaitra ny renim-pianakaviana iray omaly tamin'ny rora sasany tany hoany ka nanairan'ny fianakaviany ivoky ny trano. Tao anatin'izay anefa mainy afo ny teo amin'ny tanany sy ny lamosiny zafikeliny iray. Tsy fantatra mazava ny aviany afo saingy vetivety zany dia nahazo ireo trano teo amin'ny manodidina izay saika azo avokoa ka mora nandairan'ny afo. Jery tamin'ny tafo-trano ohatry menamena be le tafo dia taitra be aho ahoana kosa ny lokona tafo menamena be tapoko zany moa. Tonga dia tafatsangana dia rehefa tafatsangana dia niodina tao amin'ilay zavikeliko dia rehefa niodina tao dia hozako hoe faza fa maintsano dia ka izy ty mbola miverina natory zany niodina akarano amin'ny fitondrahana an'ilay afo dia para-piveriko niodina teo izy maya mama ozy izy dia nijereko efa afo miredareda be mihitsy ny teo ambony lohako dia za zany moa ilay zavikeliko miondrika ny lohako ohatr'izao dia may daholo lamosiny sandriny iny ohatr'izao io voloko io lohako may io dia ny sofiko dia ny tanako fa ny ankoatran'izay ny anahy tsisy may dia nijorohitiko ilay zavikeliko hoe andao tsy nentina andeha ilay zavikeliko tonga dia nijorohitiko fananiana forcé be fotsiny dia mba tafavoakako ihany izy aloha tamin'io dia nenitatra zany ny afo dia tonga tamin'ireo trano be dia be ireo. Lamba teny akoditra sisa voavonjy raha toka may avokoa ny entana sy ny vola ary ireo fitaovana ampiasaina melomana ny ankonany. Mpanamboatra ireny fatana sy taforana ireny ity tokantrano ray ity lasa lavenina tao anaty indray-mpimaso avokoa ka tsy misy anterana no avy. Tsy hitako izay atao tena very hevitra mihitsiny satria tsy manam-bola hoe hanambarana trano nefa tsy afaka miasa koa satria tsisy fiasana tsisy akana entana dia tsy hitako mihitsy izay atao. Enay izao sisy takanjo akoditra fotsiny fa mombamomba ny rehetrarehetra dia may daholo fa nangatahako fanampiana zany le tranonay dia le fiasananay satria raha va tsisy fiasana izay dia tsy afaka miasa tsony. Goavana ny fahavoazana teo amin'ireo fianakaviana mai-trano ny trano fonenana rava sy potiky ny afo hatramin'ny biby fiompy sy ireo fitaovana enti-miasa
ankoatra ireo miatraika amin'ny fianaran'ireo ankizy ny zava-misy satria na ny vola ampidirana azy ireo an-tsekoly aza mahita ho avokoa. Ny namony ny zanako zany tsy mpianatra amin'ny anina fa EPP ny anarany dia le droit kely ampidirana azy apitsy efa mahitao volakana entana mahitao ny entana andeha aterina ny rehatra tao tsisy azo atenaina tsony ny akoho kely mba nompihinana ny didina ny rehatra tao tsisy ninona tsony hatramin'ny lamba firakotra mahitao dia teny akoditra sisan'ny aina nisy olona ihany ohatrany hoe mpivavaka tata angamba no maly hariva nanatitra kanjoko kely ho an'le zanaka isan'isany tao an-tokantrano mba ho anaovana dia izay reny mba anaovanay mba mampadidy ho anay ohatr'izao le olona mba mpiara-monina zany hoe nanatitra fitafita. Mitotaly 7 ny trano kilafo rehetra vokiryty trano ity. Trano fonenana 12 tamin'ireo ary tsena ny enina. Mivelona amin'ny asa fivarotana pneu, jante, moto, fatana, lamba sy ny sisany ankamaroan'izy ireo. Ho an'ity mpivarotra ity, tsy latsaky ny 100 tapitrisa no very nandritra izany. Tenenay zany raha ny zavatra simba atao tompoko dia tena be da be mihitsy. Raha hoe ataoko any amin'ny 200 millions any angamba kely. Satria tena zanty alina 4x4 pneu 4x4 sy ny sisa mahita ao daholo. Ny vola boatin-drakitra sy ny rehetrarehetra moa dia mahita ao daholo. Dia izay zany mba hitarainanay hoe raha mba misy fanampiana avy any amin'ny fitondram-panjakana dia mba vonjeo zahay aty zany fa tena nany ananganana raha tena vatoko boribory zany zay zao tsisy inona. Tsy mbola misy trano isitriana ireo fianakaviana ampoly ny voakasika tamin'ity any-trano ity raha ny angom-baovao teny an-toerana. Olona teo amin'ny manodidina no nampy trano ny sasany tamin'izy ireo, ny sasany kosa natory teo tokotany sy tamin'ny trano iray hafa teo. Mbola tsara sitrapo ihany koa no nanome fitafy ireo zaza-mambehivavy tamin'izany. Misy amin'ireo voakasika kosa no efa manomboka manangana trano azo raha ny hita tety an-toerana. Nitondra fanampiana azy ireo ny BNGRC ka nanome isan-tokantrano vary 520 kilao menaka 1 litatra boty fotsy vilisy sotro finanana. Miandrandra fanampiana maika ireo mponina tsy manana fahafana amin'ny fananganana trano, ipetrarana sy ahafana manohina asa fivelomana, indrindra malonja ao fahisareranana lalina sy akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Izay ny zavatra nitranga tetsy andava-mambanjezika voalohany iny omaly falafim-baovao afa-tanteraka kosa feno 80 taona katroka amin'izao taona 2024 izao ny cité etsy Ampefloha omarina manokana izany ny alakamisy fa 12 ny volana aogositra izao raha ny fanazavana manana ny tantarana sy ny antom-pisiny ny cité Ampefloha izay niorina tamin'ny taona 1970 isan'ny mbola ady hevitra kosa mbola isan'ny ady atrena kosa ny makasika ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana atrany tatim-baovao eo amin'ny sary sy ny ratsariny Andre Rakotomalala. 740 ny isan'ireo mponina eo amin'ny fokontany Ampefloha amin'izao fotoana izao isan'ny faritra anjakany tsy fandriam-pahalemana toy ny alabotry ity fokontany ity ho an'ny eto Antananarivo. Isan'ny ady ataon'ny mponina amin'izao ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka isan'izany ny ezaka fametrahana vavahady isaky ny elakelan-trano. Etsika izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny 80 taona ny cité Ampefloha izany raha ny fanazavana nataony ny lehibe ny fokontany. Ny trangaloha mazava azy fa ny amin'ny Ampefloha cité ny resaka alabotry misy ao ary raisan'rehetrarehetra izay zavatra zay ny ankoatran'izay tsy dia tena misy loatra ny von'olona na zavatra ohatr'izany fa ny resaka alabotry zay zavatra zay zany efa naovana programme mihitsy hoe ho asina sécurité efa misy ny vavahady ro zany isaky ny faritra izay misy anay eo fa ho ampiana sécurité le izy ivezivezy anaty tanàna any dia tsy maintsy ho anakarama zany izay andro sécurité privé reo azo forona ihany koa nefa zay zavatra zay raha ho an'ny olona ao tanàna ho an'ny tsy anasa dia azo tanterahana ao an-tanàna mahakasika zay zavatra zay fa dia programme mola izy programme inona fa mety mba tanteraka ihany zay sy mifanindrina ananana zany sécurité ao anatin'ny faritra izany. Fifankatiavana sy fiarahamonina no tarigetra apetraka ho an'ireo mponina na dia eo aza ny foto-kevitra ara-politika ijoroany tsirairay dia tanjona ny ampifandray ny olo-pirenena rehetra ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona io ho hatrany ny fanazavana. Ny délimitation Ampefloha moa zany dia eo amin'ny brocatera eo Ambalavao io misy ny partie Ampefloha amin'io dia ny atsasany any Ambalavao zany eo zany ny délimitation anay amin'ny Ambalavao. Raha miala eo anao dia manaraka ny total mandalo ny radio mandalo ny statistique sy ny fitsarana iny miodina makaty amin'ny Asiera jusqu'à trary amin'ny barrière ny Nosy Be
barrière-nosy be io milalamby io dia iny a côté-rail rehetra iny zany hoe ty anatin'ny lalamby rehetra le lalamby iny zany manasarana ray amin'ny anosy be sy Roanartso fa ny ao anatin'ny rehetra ny ministère rehetra iny zany iny no atao hoe ampefilo fokotanina ampefilo reny tsisy ny fokotaniny anosy zany na dia anosy ary ny fiantsoan'le toerana iny fa endreketana ampefilo daholy ny toerana rehetra iny lycée ampefilo bibliotèque nationale reny zany tafiditra anatiny. Ny taona 3,790 no niorina ny cité Ampefilo ary Andrano Madio no niantsona azy tamin'izany fotoana izany. Ny taona 4,790 kosa no vita sy azo nipetrahana ireo cité ireo izay nataon'ny fitondram-panjakana taoriny ny fahaleovantena ka izao nantsona hoe cité Ampefilo izao. Ny alakamisy 12 Aogositra ho avy izao no isy ny lanonana Anamariana ny faha-80 taona nisy ny cité Ampefilo ka etsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina no andravaka izany raha ny fanazavana hatrany. Tsara moa ny manamarika fa ny 12, 14 ary ny 17 ny volana Aogositra izao no anatanterahana ny etsika fankalazana ny faha-80 taona ny ny cité etsy Ampefilo izay. Etsika maro raha ny fanazavana no hoentina mandritra izany fotoana ny fankalazana izany. Vaovao makasika ny fahasalamana kosa vanim-potoana mampirongatra ny aretina sinozita ny ririnina toy izao satria amin'ny alalan'ny allergie matetika no mampivoaka azy io fa eo ihany koa ny fahavaratra izay mampietsika rehefa betsaka ny vovoka. Azo atao tsara ny misabo ny sinozita raha ny fanadihadiana nataon'ny fifalinana sy ny aro-tanjona. Lavaka hita ao amin'ny taolantare sy ny karandony sinus izay lalandrivotra rehefa miana ny olona iray. Fivotosan'ny sinus noho ny fidiran'ny mikroba ao amin'ny taolakorona ny sinusite. Eo koa ny fiatsehany amin'ny alalan'ny allergie ka lasa misy fiforinana nana. Raha toa ka simba nify dia miforona ihany koa ny sinusite. Amin'ny ankapobeny, ny ahafantarana fa voan'ny sinusite ny olona iray dia ny fahararian'ny loha matetika ahitana faritra marary koa eo amin'ny orona ka lasa mitarika sery lava ary rehefa tena miomy ny aretina dia lasa maheno fofona ratsy avy amin'ny orona ilay marary. Mety voan'ny tazo sy reradava ihany koa ny olona iray voan'ny sinusite ary misy fikorontanany torimaso. Ny atao hoe sinusite dia inflammation na sinus, zany hoe lasa mivonto zany le sinus dia mamena atao hoe sinusite. Ny antony voalohany aloha dia misy sinusite d'origine infectieuse, misy infection, misy microbe tafiditra anatin'le sinus. Dia ny faharoa ny sinusite allergique, zany hoe matetika moa zany ny allergie foana midéclencher anazy, mety fofona io mety setroka io mety mikipoka io mety acarien midéclencher an'le sinus lasa mivadika ny mamen'le sinusite zany. Ny fiseny amin'ny ankapobeny zany matetika marary andony olona, mety fanipanina le olona, mety misy fiantraikana any amin'ny mason'le olona izy, mety manomboka mavezabezatra amin'ny masony, mety tsy maro tsy dia mahitahita koa ary ny masony, mety manjavonjavona zany misy fandraisana amin'ny sinusite. Fa misy koa le rehefa tena mihasarotra le sinusite dia makany amin'le hoe misy fofona maimbo mihitsy eno anatin'le oron'le olona, le tompony ihany moa zany mene misy fofona maimbo anatin'le orona. Ilaina dia ilaina ny fanatonana mpitsabo raha toa ka ahitana ireo fambara izay voalaza teo aloha ireo raha araky ny fanadihadiana satria dia azo atao tsara ny mitsabo azy, tsy maintsy atao ny fitiliana mialoha mba tsy hisian'ny fahasarotana. Azo atao ihany koa ny misoroka azy amin'ny alalan'ny fanasana tanana alohan'ny kitihana ny tarehy, mampihena ny fiforonan'ny sinusite ihany koa ny tsy fifohana sigara sy ny zava-mahadomelina. Azo atao tsara mitsabo ny sinusite, azo atao tsara hoe misy prévention koa atao, azo atao arakaraka les facteurs, les causes le mahatonga an'le inflammation zany, mahatonga an'le sinusite, miankina amin'izay ny fitsaboana, miankina amin'ny degré-ny ihany koa, hoe stade 1, stade 2, stade 3 efa cas grave ny mahazo an'le olona zany efa ny forme an'le efa fa compliqué zay tena mety hoe ohatran'ny infection rehetra moa zany. Izy indray moa zany hoe atao hoe ohatran'ny amin'ny infection anazy zay dia raha ohatra tena hoe misy ny tsy fitsaboana vao mety hoe mampiay hoe makany amin'izany fahafatesana zany. Fa tandremo fotsiny manao foana fatany hoe mampiapiditra fanafody tsy tokony ampidirina fa mety hitarika voka-dratsy hafa indray ho an'ny fahasalaman'ny tsika olombelona. Araky ny fikarohana, isan-taona dia mety mahatratratra amin'ny 5 isan-jato ny mponina maneran-tany izay voan'ny sinusite. Matetika dia mihatraika amin'ny tanora ny sinusite. Antony lehibe indrindra mahatonga ny sinusite dia ny tsy fahazakana na ny allergie ary koa ny fahasimban'ny nify be loatra ka mitarika nana.
fa asa azo ivelomana sy ivelarana tsara eo amin'ny fiainana ny asa fivarotana sy fanaovana koba. Miankina amin'ny fikarakarana sy ny fahatsaran'ny akora fototra ampiasaina kosa no azahoana vokatra tsara ka ahatamana ireo mpanjifa raha ny fanazavana atrandry. Fanadihadiny ny sitra karatovina ambinitsoa eo amin'ny sary sindatsarany Niaro-Tanjona. Tsy lavitra fa eto andrenivohitra ihany, ety Faravohitra no misy an'i Edmond sy ny ankohonany, mpanamboatra ary mpivarotra koba. 7 taonany maro no nisehatra tamin'ity asa ity ny tenany ary io namelomana ny vady aman-janany. Vary makalioka, voanjo lava ary siramamy no akora fototra ilainy amin'ny famokarana koba. Nosafidiana manokana ny hoe vary makalioka mba hitandrona ny hatsarana sy ny tsirony koba atao. Siramamy mena no ampiasaina ary afarana avy any amin'ny faritra Boeny ny voanjo izay manome tsiro miavaka ny koba vokariny. Marina moa fa ny vary no totony eto mba ho lasa koba ka afangaro amin'ireo akora fototra roa ary fonosina ravina akondro mialohan'ny andrahoana azy. Maharitra 2 andro ny fandrahoana koba rehefa vita ny fikarakarana azy. Manomboka eo amin'ny 10 ariary ny fanjifana koba. Mahavita koba 10 isan'andro eo ary rehefa mandeha ny tsena dia mahalany hatrany amin'ny koba 20 any ho any izy ireo. Ny volana Mey, Jiona, Jolay no tena mampandeha ny tsena eto Faravohitra. Voakasiky ny fiakaran'ny vidin'entana nefa ity farany noho ny sandan'ny akora ampiasaina izay tena efa lafo toy ny voanjo izay jifaina 4,000 ariary ny kilao. Etsy andaniny ny vidin'ny vary makalioka izay efa 4,000 sy 2 ariary ny iray gony fa indrindra ny sandan'ny siramamy. Ny akora fanaovana azy zany hafa zany taloha mba moramora fa isa-taona zany dia miakatra foana ireo vidin-javatra ireo. Le koba isan'andro zay zao vary zao lany 1 kitapo, siramamy 1 kitapo, voanjo eo amin'ny 100 kilao isan'andro. 1000 ariary zao vao mahazo satria fa lafo dia lafo le akora. Dia ny koba ray zao ny misy maka le hitanao le manao sakafo restaurant, le mpanao opération reny 60,000 ariary ny ray. Isan'ny tena mampitaraina azy ihany koa nefa ny fisian'ireo olona izay manao karazana fisolokiana anaty tambazotra-tserasera izay mitondra ny anarany ary milaza fa vokatra avy eny aminy no amidiny. Fa misy misoloky aminay zao hita fa mba mandehandeha le tsenan'ny kobanay ety Faravohitra dia pitehan'ireo le Facebook ireo. Zay nefa tsy manao Facebook tenako tsy manao Facebook fa facture mba misy numéro dia maka carte aty amiko ny olona dia manome carte fa raha ny Facebook zany tsy misy kobanay ihany fa teny misoloky daholo zany le manao koba Faravohitra vitrine reny sy le ny Facebook reny dia mavatra reny mavatra manao sarika mihitsy nataony eny ihany. Nanamafy araka izany ity farany fa tsy manjara koba amin'ny toeran-kafa ny tenany fa eny Faravohitra ihany ny toeram-pivarotana misy azy. Vao ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fanatanjahantena kosa indray isan'ny antony mampiematra ny tanora ny tsy fisian'ny fanabeazana amin'ny lafiny maro indrindra ho antsika eto Madagasikara. Raha ho an'ny komina etsy Ankadikely Lafy dia ny fifanitsanana ara-panatanjahantena no vahaolana nentina fikambanana iray eny an-toerana mba hamahana io olana io. Dingana manasadalana no natrehan'ny fifanitsanana ho an'ny taranja baolina kitra omaly. Ndoarantsika ny fanadihadiana. Nafonja ny fiadin-toerana hiatrika ny lalao manasadalana ho an'ny ekipa avy ao Belanitra sy Antanandrano, ekipa samy ao anatin'ny komina Ankadikely Lafy avokoa. Tanjona ny mba ampifandraisana sy ho fitaizana ireo tanora ao anatin'ity komina ity, ka nahatonga ny fikambanana iray eny an-toerana nanao ny hetsika fifaninanana ho an'ny tanora toy izao. Saika avy ao anatin'ny komina Ankadikely Lafy avokoa ireo ekipa nandray anjara tamin'ity fifanitsanana ity, ary nidingany ampahefadalana no ny tanterahana teto omaly. Teto amin'ny kianjan'ny fifankatiavana izay kianjan'ny komina ihany. Ny antony tena hoe hikarakaraina ny tanora eto amin'ity komina ity dia fitaizana ho an'le tanora zany satria variana loatra le tanora dia zay nikarakarany association Akami izay rahako amin'reto namany reto izahay reto no mikarakara n'ity lalao ity. Mpandray anjara zany atao anatin'le tournoi izay karakarainay dia eo amin'ny 12 ny senior ary 12 ny vétéran. Dia ny olona mandray anjara ao anatin'ilay izy olona vato amin'ny commune fa ampahankely fotsiny mety hoe anala mahitsy ivelan-kely zany. Zay zany tena fitaizana an'ilay joueur eto. Ny 7 septambra izao ny lalao famaranana ho an'ity fifanitsanana baolina kitra ho an'ny tanora eto Ankadikely Lafy ity, ary loka maro no zaraina mandritra izany raha ny fanazavana hatrany.
9 septembre no final eto amin'ity toeranyity zay etsonay ny vahoaka ato anatin'ny commune Katikely lafy zay tia fanatanjahantena tanteraka sady mampiantso zay hoe tsara ny sport zany ato anatin'izao toerana. Loka ao anatin'izay dia lela vola ho an'ny senior ho an'ny vétéran ary miaraka ao misy karisy miaraka aminy. Tsy hijanona amin'ny fantsanana baolina kitra io ny hetsika ho fanabeazana ireo tanora ao an-toerana raha ny fanazavana fa hitohy-hatrany izany. Mazava ny tanjona dia tanora voabe ara-tsaina ara-batana ka afaka mandrindra fiarahamonina sy mba olom-pirenena vanona raha ny fanazavana hatrany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa tafaverina mitondra ny firenena Rwanda indray i Paul Kagame izay efa nitondra ny Rwanda nandritra ny 30 taona izao nataoriny ny fifidianana izay natao farany teo tany an-toerana tanterahana omaly alady moa ny fanatanterahana sy ny fametrahana azy tamin'izany toerana ny mafiloam-pirenena azy izay fanadihadina. Na dia voaingana aza na voafidy any Paul Kagame ho filohan'ny Rwanda indray dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy tao renivohitry Rwanda sahady ny tenany omaly alahady 12 aogositra lasa teo. I Paul Kagame izay efa nitondra ny Rwanda hatramin'ny taona 477 ary 19 taona izy ao lany izao indray. Nandritra ny lahateny nanambarany Paul Kagame fahitana ny teny nomeny ny vahoaka ny tenany ary vonina hiaro ny lalam-panorenana sy anatanteraka ny andraikitra nakinina taminy. Ny taona 2022 no nahalany ny lalàna ahafahany filoham-pirenena mirotsaka hofidiana mihoatra ny fotoam-piasana roa izay no antony mbola nahafahany nirotsaka hofidiana ka izao nahalany azy izao. Hitondra ny firenena Rwandais ato anatin'ny 10 taona ho avy izany hoe hatramin'ny taona 432 moa i Paul Kagame. Tapitra ny fampahalalam-baovao antsika tompoko lasy sy tompoko vavy tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany isaoray koa ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany tokantrano tany ny sampana fampahalalam-baovao no ametraka ny soavatsara fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Veloma tompoko.